Madagasikara sarokady ny akazomanga mandany andravana ny fananany ireo tokantrano efajato mahery voakasika. Kolikoly tsy maty manota fanamparam-pahefana fosotra ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana. Faravan'ny Toamasina maika ny tombanezaka ho fanarenana ny toekarena. Alakamisy 12 febroary 2024 manatitra ny aravatombo kilasy tongovavy tonga soa indrainao ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Akoho ny fandalovany rivodoza gezany no anboatsika ny fampahalalam-baovao nanainga iazo an'ny Toamasina io maraina io any délégation avy amin'ny antoko tsiky Madagasikara. Izany zava-misy sady ny tondra izay voatsirambiny tanana ho fanampiana ireo malagasy mpiray tanindrazana traboina avokatry ny fandalovany rivodoza gezany délégation izay ahitana solombavam-bahoaka sy mpitsabo ny antsipirianjay. Valopolo isanjato ny Toamasina no rava-tanteraka taorian'ny fandalovany rivodoza gezany. Analina ireo traboina ary tsy tapesipesena ny fahasimbana na ara-materialy na ara-potidrafitrasa. Ankoatra ny fampaherezana dia niainga ny maraina teo iazoan'ny Toamasina ireo iraka avy amin'ny Front National ny antokotsiky Madagasikara izany zava-misy sy ny tondra izay azo fanampiana amin'ireo malagasy mpiray tanindrazana ao Toamasina. Dia aniraka an'ireo délégation reko andeha ho any Toamasina mijery mivantana mihitsy hoe inona zava-misy any. Dia hitondra izay zavatra mety izy aloha toy ny rano, vary, fanafody, andihy zany zao. Dia mampanantena anareo voaka ny Toamasina fa tsy azo andrasandraso ty fahavoazana masonareo ty. Fa ianareo koa nefa tokony fandamina tsara hoe ahoana zany ny fomba fizarana azy izy any tena vomafy. Misy fanafody eo izay olefina ihany koa. Dia misy dokotera koa anaraka azy any. Vomafy Toamasina tsy azo andrasana fa marary akanana mafy ny antso ho an'ny firaisan-kina ny malagasy rehetra ny Flora Valomanana. Zava-dehibe hoe aminareo no firaisan-kinantsika malagasy samy malagasy. Ary izay mety amin'izay avenivelany alohany olona tena fa marary. Raha mahita fahavoazana tena vomafy. Tsisy tafo, tsisy rano, tsisy ninona. Ka dia ezaka aloha izay. Mbola vao satana mbavarano ihany tena mbola hoavy manaraka. Ka dia izay, soavadina reo dia maiza fandamina tsara fotomany. Samy teny reo mamy. Ankoatra ny Toamasina renivohitra de la sibatry ny rivodoza gezany ihany koa ny Universitény Barikadimy izay rava na ny trano fianarana na ireo trano ireo mpianatra. Takaitra betsaka ihany koa navelany ity rivodoza ity atao Brickaville sy ny faritany Toamasina amin'ny ankabeny waratsika ihany makasika izay vaovao izay rehefa vonona ny fanadihadiana mirakitra izay vaovao izay ho toizantsika kosa ny fampahalalam-baovao manodidina iny vaovao iny ihany ahina izy fiantraikany amin'ny fiakarany vidim-piainana sy ny fahatapahan'ny rojo-pamatsiana ary ny fiainan'ny arikarena faobe ny faravanan'isy tao amin'ny faritany Toamasina izay isan'ireo toerana miantoka ny famarina toerana ny toekarena malagasy raha ny fanazavana nomeny Serge Zafimahova toekarena androany manoloana izany. Miantso ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina hanao fiara-mientana faran'izay aingana hanatanteraka tombanezaka ary ametraka drafitra fanarenana maritra ny tenany. Tadibavaon'ny Narcisse Karazafy, sary sirindrantsary ny mbola avatsara. Isan'ny vontoekarena lehibe indrindra eto Madagasikara Toamasina noho izany tsy maintsy isy fiantraikany lehibe eto amin'ny firenena ny fahavoazana nahazo azy taorian'ny fandalovany rivodoza gezany amin'ny mahatoerana misy serana tsambo lehibe azy dia izy ny ankina ny fivezivezen'ny entana miditra sy mivoaka eto Madagasikara. Ankoatra ny Toamasina nefa voakasika ihany koa ireo faritra mpamokatra vary noho izany tsy maintsy isy fiantraikany ihany koa amin'ny sehatra io. Ilaina araka izany ny fanaovana tombanezaka maika sy feno momba ny fahasimban'ny fiariana mantarana ny alehiben'ny fahavoazana na eo amin'ny fotodrafitrasa na eo amin'ny lafiny famokarana. Izany rehetrarehetra zany mila anaovana évaluation aingana dia aingana afataratsika hoe atraiza ny fahavoazana nazo amin'ny firenena fa mino fa mafimafy kokoa le fahavoazana satria ohatra zao hoe ny porony Toamasina ve voakasika. Raha voakasika ny porony Toamasina firisan-jato ny porony Toamasina no ataontsika hoe tratran'ny voina.
aiza ho aiza koa le port vaovao vao amboarina japonais zany rehetrarehetra zany zany mila anaovana évaluation aiza ho aiza koa ny resaka machine etsetretsetretsetra misy zavatra maro zany zao lalana moa zany efa hitantsika fa potika iny a vao maika ave potika ave ny lalana zany rehetrarehetra zany mila atao évaluation maika be a ahafahana zany mijery hoe ahoana ny fanampiany raisam-pirenena tokony ho tonga eto Madagasikara. Anatsidiny ny fisorohana ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny alalan'ny famitana anaty fotoana fohy izany tombanezaka izany aminy dia dia mila asiana ekipa miasa aingana tahaka ny efa nametrahana ny famonjena ny trabona andinika aingana ny fahavoazana eo amin'ny lafiny toe-karena. Ny ministera ny économie sy finance no karakaran'izany afaran'izay aingana be zay évaluation zay miaraka amin'ny ministera ny industrie ary ny commerce tokony hamoaka an'izay évaluation zay maika be ry zareo a ahafahana zany mijery hoe inona ny tokony ataontsika hoe vitatsika eto toerana dia inona koa ny ilayntsika fanampiana avy any ivelany fa za aloha miteny fa hoe tsy vitatsika rery io fa tsy maintsy misy fanampiana avy any ivelany a satria Tomasina zany a azadiny fa ny capitale économique à Madagascar ny Tomasina Tananarivo zany capitale administrative fa raha hoe jerevana amin'ny ankapobeny capitale économique Tomasina ka rehefa voatra an'io Tomasina misy fiantraikany io eto amin'ny firenena na tiana na tsy tiana. Ankoatra izay dia namafisy ny mahazava-dehibe ny fiombonana sy ny tantsorokiny rehetra ka ny fanomezan-tanana ihany no ahafahana manamarina faran'izay aingana ny faharavana vokatry ny rivodozana andalo teto amin'ny firenena iny ankoatra ny fanampiana avy amin'ny sehatra iray samy pirenena. Mifandraiky amin'izay vaovao izay indrindra dia nahazo famatsim-bola mitentina $10 avy amin'ny firenena mikambiny Madagasikara manoloana ity takaitrana velany rivodoza gezany ity. Fanatiana na tsy tiana dia isy fiantraikany amin'ny fizantany eto Madagasikara ny fisiany valaneretina impox miampy ny fampitehana vokatry ny rivodoza hoy ny pisehatra. Azo atao tsara ny mandresy lahatra ireo mpizantany tsy hanemotra ny diany ho aty amintsika akanjaran'ny ministera voakasika no manatanteraka izany saingy vaindohan-drara ary laram-pamena aloha amin'izao ny famonjena vona hoy professeur Jona Rasimbazavy. Andidin'izay. Mavesatra ny takaitrany amin'ireo faritra misa efatra Atsinanana, Analamanga, Analanjorovo, Aloatramangoro, voakasika tamin'ny fandalovany rivodoza gezany. Faharavana fotodrafitrasa, fahasimbana fananana maro, famoizana ain'olona, santionana amin'ireo fahavoazana navelan'ny rivodoza tao anatin'ny alina iray monja. Mbola mijanona ho tatitra vonjimaika hatreto no navoaka ny BNDRC. Ankoatrany eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny toe-karena, lasibatra ary hiantraika mivantana amin'ny sehatry ny fizantany ity tranga ity. Iana fahasahirana natanteraka isika io ny filohan'ny GERP, saingy mitaky andraikitra avy amin'ny tsiraray aloha ny fanavotana sy famonjena ireo olona voakasika. Anjaran'ny ministera kosa no manome toky ireo mpizantany tsy hanemotra ny fikasana ho aty Madagasikara. Usahirana ho itsakeza ty taona ity ho an'ny faritra atsimo atsinanan'i Madagasikara iny ka za mino fa misy andraikitra lehibe ho an'ny ministeran'ny fizantany dia ny fanaovana mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe rassurena ny olona satria potika ny hôtely potika ny infrastructure simba ny zavatra maro zany ny dikan'izany zany raha ho avy ety ary ny olona matahotra izy manahy izy ka ianao tsy maintsy manome tokony olona hoe nandalo ihany fifampanamboarana zany ny fizahantany mba tsy hanova hevitra ny olona zay fa niomana ho aty Madagasikara indrindra amin'ny faritra Atsinanana iny ho tonga eto amintsika fa izao aloha mandainga isika raha miteny hoe tsy maninona fa enjakenjana ny amin'ity taona ity mba tsy ilazako hoe tsy isy touriste ho avy tsony amin'ity taona ity tsy maniry an'izany tsika fa zao fotsiny hoe dia zao moa tsika mbola anatin'ny fahampotehana dia andao hifanampy ny vahoaka ny Tomasina mba piarina malaky an'le fahasimbana zay tsy mora no manarina azy fa dia za mino hoe fa tsy sakana ny olona efa tapa-kevitra ho aty Madagasikara zany i zavatra nysitranga tany amin'ny cyclone. Ny sehatry ny fizantany amin'ny ankapobeny no mila fanarenana sy fanavaozana raha ny zava-misy miainga amin'ny fikajiana ireo arena voajanahary izay mampiavaka sy tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fijeren'ireo singa fototra toy ny lalana sy ny fanatsarana ny fototra-fitrasa sy ny maro hafa. Io resaka marketing ihany io rehefa ianao tsy miteny na ianao tsy mahay mivarotra dia tsy ho avy ny olona ary izany zavatra ny fahatongavan'ny olona rehefa Madagasikara efa lavitra lafo ny frais tonga eto Madagasikara fa anjarantsika zany mitady fomba hoe ahoana ny varotantsika ireo arena mampiavaka antsika ireo azadiny fa Madagasikara 10 isanjaton'ny zavaboary mampiavaka
any Madagasikara ety any hitanao azy fa tsy hitanao aneran-tany de ny atsika koa eny ane ka misaorana Jehova ry fanahiko raha ohatra ka kelikely any nidory tany tamin'ity taona ity aloha mihoatra tamin'ny taona taloha fa izany zavatra any zany tokony ady atao atrehana ary foanana mihitsy zany de ny fahatongavana mpizahatany eto amintsika atao lahara-pahamena mihitsy ny ahoana ny ampianarana andreo communauté andray vahiny ahoana ny atonga atsika hoe ny olona ho tonga eto amintsika ka tamana ka ilendalenda mihitsy ny ohatrany hoe tena hoe tonga eto Madagasikara satria paradis terrestre ty amin'ny resaka fivoizantany tsika mbola tsy tonga am'izany de ianarana zany fahaizana mivarotra. Ankoatra ny takaitra maolona simbatra amin'ny 100% ny fotodrafitrasa eny amin'ny seranam-piaramanidiny Toamasina vokatry ny fandalovany rivodoza Gezani. Efa nisy ny fandraisana an-tanana nataony tompon'andraikitra isantsokajiny izay ifandrimbonana ireo miaramila sy teknisiana samihafa toy ny fanadiovana sy famerenana tsikelikely amin'ny laony ny zava-misy. Fanampy ny amerenana aingana ny sidina ka nizana ny verinandroany zany. Efa miverina amin'ny laony kosa ny fifamivozana amin'ny lalam-pirenena faharoa mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Araka ny fampahafantarana nataony ministeran'ny asa vaventy androany raha niato noho ny fiakaran'ny rano teo anelanelan'ny Ambodibonara sy Fanandrana vokatry ny fandalovany rivodoza faranteo. Miantso ireo mpampiasa lalana hitandrina tsara eny am-piandehanana ireo tompon'andraikitra indrindra eo anelanelan'ny Fanandrana sy Toamasina. Fanizany fahavoazana tany amin'ireo faritra lasibatry ny rivodoza ny fanjakana Foibe androany. Ankoatra izay nisy ny antso vohim-pirenena nataon'ny fanjakana malagasy tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena Omaly. Nisy ihany koa ny fiaramindinika atao amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpiara-miombon'antoka vahiny. Nandidian'izay. Taoriny antso nataon'ny fitondram-panjakana mikasika ny filazana vohim-pirenena ho an'ny fifanampiana dia tonga n'olo-tanana ny Madagasikara ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena. Nisy ny fivoriana arahan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tamin'ireo mpiara-miombon'antoka marana io nanamafisana ireo vahiny ny fahavononany anampy sy hiaraka anazy na manoloana hitakaitra mavizatra navelany ilay rivodoza Gezani. Vonona ny an'olo-tanana izay ho ny mpandrindra ny firenena mikambana miasa eto Madagasikara. Nous sommes venus, je suis accompagné par une représentation de la communauté internationale. Nous sommes venus à Toamasina aujourd'hui, déjà pour présenter condoléances à tous ceux qui ont perdu leur vie. Nous sommes venus aussi pour réaffirmer que la communauté internationale marche côte à côte avec le peuple malgache. Nous voudrons saluer et reconnaître le leadership du gouvernement, spécifiquement la posture anticipatoire. Nous avons tous témoigné que pour la première fois, le gouvernement était aux côtés du peuple avant la crise. Ceci fait de Madagascar un exemple pour la région de là. Nous sommes aussi ici pour prendre compte de la situation, pour réfléchir et aller ensemble sur la question de la réponse, la question de la reconstruction et bien sûr la question de la résilience. Nous voulons appuyer, être ensemble pour faire en sorte que la résilience du peuple malgache soit renforcée. Nous avons ici parmi nous un bon nombre de partenaires à travers lesquels nous avons pu positionner des ressources financières pour l'anticipation et aussi la réponse. Et nous remercions tous les amis de Madagascar pour être au rendez-vous. Namaly ny antso nataon'ny fitondram-panjakana vetrany ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena manoloana ny fahavoazana goavana vokatry ny fandalovany rivodoza Gezani teto Madagasikara. Ny azotroana moa zany dia ny fahavononany vondrona iraisam-pirenena ny communauté internationale hiara-iasa anampy ny firenena malagasy hiatrika ny fahavoazana lehibe. Zay ny zavatra azotroana ary mahafaly amin'ireny raha matadidinareo tsy indro na fanotenina angamba zao no mahatena tonga ohatra zao zareo manezina azy mampiseho zany fiaraha-mientana amin'ny firenena malagasy indrindra amin'ny fahavoazantsika amin'ny nisaorana anjareo dia zay efa ny vononany talohany zay efa vonona izy fa nisy volana voakany zay nisaorana azy fa efa namaly sady izy ny fiantsona zay nataontsika homaty. Ankoatra ny sakafo dia maika ny fanarenana ireo fotodrafitrasa toy ny any fampianarana sy ny fitsabonana ny famerenana ny jiro sy rano raha ny fanazavana.
telo ireo tsy hitapopoka fito ambe efapolo sy telonjato ireo olona tsy maintsy nafindra toerana avy amin'ny tokantrano roapolo amzato ireo no fahavoazana vokatry ny fandalovan'ny rivodozagezany teto Brickaville. Mialohan'ny fahatongavana ireo fanampiny isan-karazany dia nanolotra lela vola 20 tapitrisa ariary ho an'ireo trabona ny filoman'ny fanavaozana. Voavelongelona aby ny rehetrarehetra satria mbo marobe ny commune andehananay dia ampijanonanay ohatran'izany tsika tsy raha manavola misy 20 millions d'ariary ajanoko eo ho an'le traboina. Merci président. Ny maraina dia nizany fahavoazana atao amin'ny universitény Barikady amin'ny délégation. Potika sy rava ny trano fianarana sy ny trano fonenana miampy ireo antota-taratasy ny ireo mpianatra isan-karazany. Raha ny fantatra dia ao anatin'ny fandrindrana ny fizaran'ireo fanampina ka tsy ho disanjoara amin'izany ireo mpianatra ireo. Raha ny fantatra dia efa tonga ny antoeran'ireo tanora avy amin'ny Lavalnosy, avy amin'ny AC du Mada, ahitana enjenery avy amin'ny herinaratra, ny enjenery amin'ny fanorenana na ny bâtiment, manampahaizana amin'ny fitaovana sy ny matério, teknisiana manampahaizana amin'ny sehatra maro hafa. Ifantoka amin'ny fanarenan'ireo trano simba, fanadiovana sy fanarenana ny universitény Toamasina. Fanampin'ireo mpianatra sy fianakaviana trabona, indrindra ho Barikady amin'ny asa ho tanteran'izy ireo. Atanjona ny anampy sy anohan'ireo trabona, indrindra ireo mpianatra very fananana sy tsy manana kialofana. Mety manomboka maray zany fa mandeha zay fizarana fanampian'izay amin'ny resaky sakafo, amin'ny resaky taola, resaky hazo. Zaho nanafatra zay ny zedy sy AC du Mada avy agny tany. Mety fa niala Antananarivo zareo zay. Misy ingénieur agny, misy ino agny. Iaraka aminareo eto. Anjarako mety mitady ciment, fer, na tsy haiko na taoly mba hiarahanareo mba zay raha mba tokony andrasan'ny vahoaka amitsika amin'ny tanorany zay. Mba miasa tsika. Amiagny vola dia miasa. Manasoany ty firenetsika ty. Nanareo zao ty université ty eky. Mbo ho avy eo namanareo avy Antananarivo AC du Mada, misy GNZ izany, misy tsay. Misy ingénieur travaux publics, misy électricien, misy bokany jeune mitovy aminareo aby. Araka ny efa natsidika teo dia nanome famatsim-bola $10,000 ho an'ny firenena malagasy ny firenena mikambana. Mizara roa miavaka izany ka ny $10,000 ho an'ny faritra Boengy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza fity farany teo, $3,000 kosa natokan'izy ireo ho an'ny mpon'ny Toamasina taorian'ny fahavoazana nateraky ny rivodoza gezany. Fa makasika izay vaovao izay indrindra manao tohivakana ny antso ho amin'ny vonjy sy ny firaisan-kina am-pirenena anampinina ireo trabona sy fianakaviana voakasiky ny rivodoza gezany. Fotoan'izao hanavaozana ny fomba fisainana sy ahatsiarovan-teny amin'ny isam-batan'olona hoy pastora Rabarimanana Hery-Mandimby androany. Ampiaratsika amin'ny asa ny vavaka ho an'ny tanindrazana ary indrindra ho an'ireo namana sahirana hoy kosa ny fivondronam-beny eveka eto Madagasikara. Fanampanazavany eo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Fotoana toy izao no tokony anehoan'ny malagasy ny firaisan-kina am-pirenena ampanjariana ny antso nataon'ny fiadidinan'ny repoblika anavotan'ireo mpiray-tanindrazana nitondra takaitra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza gezany hoy ny pastora Rabarimanana Hery-Mandimby. Apetraka isaky ny fokontany sy ny komina tsirairay ireo endrika fanampiana samihafa azo atao rehetra entina nampina ireo niarambona ankoatra ireo hetsika ara-javakanto samihafa azo hifanampiana amin'izao toejavatra sarotra lalovan'ny mpiray-tanindrazana izao, fanampiana izay atao anatin'ny fangararana tanteraka. Dia isika ny miara miosina, isika ny miara mitraka, io tahaka ny vato natoraka arona, natoraka any anatin'ny loha, satroka. Da rehefa vony satroka, vony loha. Da rehefa marary ny voaka rehetra, dia isika rehetra. Ialantsika mitindray makitiny hoe hiandro fanampiana avy aiza. Raha tonga ny fanampiana, tsara zany. Fa ny zavatra kilena dia hoe hampanjaritsika miantso ny filohan'ny fanavaozana iny, sika any amin'ny fokotany, sika any amin'ny komina, ndao anao ezaka, anao fandaminana, urina ngezabe no atao, mandrotsaka ao daholo ny mpandalo rehetra. Manana artiste isika, manana mpihira isika, amin'ny tindray maka ity, mba miara-miasa amin'ireny artiste ireny isika. Raha tsy misy artiste, hira no alefatsy hoe, amin'izay rehetra maneno mba fantatry olona hoe misy zavatra ohatr'izao ato. Mindro kely, mety manahirana ny afaka iresako ity, mba tsy atao amin'ireny mobile monnaie ireny le vola.
fa mba tena atao mahitsy tsara raha toa moa ny fanjakana ka afaka miresaka amin'ireny tompona orinasa mobily monnaie reny tsy maninona ny zavatra manahirana dia izao mantsy ny sarany reny ka raha iny sarany iny reny ny sorona ny ekena le vola omena fa raha isorona ny sarany tsy maninona fa ny fandaminana mampirisika antsika malagasy mitindray maka ity solidarité maha-malagasy itsy mitaky fanavaozan-tsaina sy fahatsiarovan-tena avy amin'ny sambatanolona ny zava-misy ho ny fanamafisana ka tsy isaina na eritreritra afa-tsy ny fanehoana ny maha-malagasy ampanjakana ny firaisan-kina sy ny fiaramientany tsirairay raha firaisan-kina ndresantsika mangozozo Madagasikara azo atao hoe tsy mety zany fa lalakaro ntsika zao fa hoy aho hoe amin'ity ndray maky ity amin'ny sosité zao laotsika anavao ny fomba fisaina io tsy voatery izy no terena sy tsy noterena fa le fahatsiarovan-tena ka izay no antso ataoko zany mba hisy fahatsiarovan-tena malagasy ny maha-malagasy ndao irahina vonikava mahatratra ndao arovana avotana ny namantsika ankoatra azy manao antso fanomanana ho an'ny Toamasina avy amin'ireo mpino katolika rehetra ny fivondronam-be nevekany Madagasikara maloana ny takaitra navelan'ny rivodoza gezany tany an-toerana fotoana fifanohanana amin'ny alalan'ny asa mivaingana izao fa tsy amin'ny alalan'ny teny fotsiny ihany isy manoloana izany ny fandaminana isaky ny dioseze ampiarantsika amin'ny asa ny vavaka ho an'ny tanindrazana ary indrindra ho an'ireo namana sahirana ho ny fivondronam-be neveka izay nitondra ny teny fankasitrahana tao anatin'ny fanambarana taony androany manao toy vakana ireo endrika fanampiana samihafa ho an'ny faritra tsinanana amin'izao fotoana izao na eto an-toerana na avy any ivelany araka ny famitambavao navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka $10,000 amerikanina no natokany OMS ho fanampiana ny Madagasikara ity famatsim-bola ity dia heverina ho tahirim-bola fanantenana na fond catalytique natao hanohanana ny fifidianana fanafody sy fitaovana ilaina amin'ny fiatrana ny toedrara ara-pahasalamana maika any amin'ireo faritra vomavy efa ny Toamasina manao tomba ny fahavoazana vokatry ny rivodoza gezany sy mijery ny filana mifandraika amin'izany ihany koa ny avy eo anivy ny vondrona Eoropeanina miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena raha nambara ny mahasovo ny vondrona Eoropeanina eto Madagasikara sy Comore Roland Kobia ny vondrona Eoropeanina no mamaty zato isan-jato ny fitaterana amin'ny alalan'ny fiaraminidina ireo tompona andraikitra sy ireo fanampina ilaina any amin'ireo toerana voakasika ny rivodoza eto Madagasikara raha ny fanazavana fa isan'ireo nitondra takaitra nandritra ny fandalovan'ny rivodoza i Toamasina rava any amin'ny 20 hatramin'ny 90 isan-jato ny tanàna ary saika potika tanteraka ny trano fonenany mponina voninkazo mahatratra ka misy amin'izao fotoana izao ny antsika maro samihafa ho tolo-tanana entina anampina ireo traboina any an-toerana Narcisse Karazavy mbola avatsara ho fanampiana ireo trabona any amin'ny faritra antsinanan'ny Madagasikara izay rava fananana tanteraka sy diborano ary naratra sy tradoza dia nanapa-kevitra ny anometanana amin'ny alalan'ny fandefasana mpamonjy vonana an-toerana ny komuna Antananarivo renivohitra an'olo-tanana anampy amin'ny fanesorana ireo azo mbola manakana ny lalana ny fandritrana ny rano sy ireo hafa mifandraika amin'ny asa famonjena vohina apahana hazo na ny atao hoe dégagement de voie publique eo ihany koa ny fandritrana ny rano ka hitondra fitaovana mifandraika amin'izay izahay misy ihany koa ireo mponina izay mbola tavela amina toerana dibo-drano dia afaka manampy tosika ireo izay efa ao an-toerana zany ny vondrom-pamonjy vohina mahakasika an'izay mission nankinina amin'izareo izay ny fampiresana tanteraka miaraka amin'ny BNGC zahay amin'izao fotoana izao dia arakaraka ny filana any an-toerana no amaritana ihany koa ny isa izay miainga avy eto Antananarivo nahitika fa ny rivodoza gezany tsy dia nakasika loatra ny faritra Analamanga dika zany tsy voakasika loatra ny Antananarivo ataoko fa tsy dia tena hoe misy fahabangana be loatra raha somary mandefa manampy manao voikava mahatratra ny faritra Tamatavy ny vondrom-pamonjy vohina ankoatra izay manao anso tolo-tanana ho alefany amin'ireo mpiray tandrazana trabonan'ny Toamasina ihany koa ny komuna Antananarivo renivohitra azon-drehetra atao araka izany ny manatitra izay fohy na PPN na sakafo tsy mora simba na akanjo na vola na kojakoja na zavatra tsy miasa ny tokantrano intsony fa mbola mety ilaina manoloana ny lampan-tanana n'Analakely manomboka androany 12 ka hatramin'ny alahady 15 febroary ho avy izao omena mivantana ny ben'ny tanànan'ny Toamasina avokoa ireo
fanomezana rehetra voangona mba hahafahana mizara izany ho an'ireo tena sahirana sy mila azy ary ao anatin'ny mangarahara tanteraka no anaovana izany raha ny fanazavana. Ankoatra izay misy ihany koa ny hetsika tolo-tanana ataon'ny vato na ny vondrona antoko ny tolona ho an'ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny fizahafatao na ny fikambanany zanaky ny faritany Tomasina malona ny tranombokim-pirenena anangonana ireo izay fohy ho fanampiana ireo trabonan'ny Tomasina ary haritra efatrandro. Nandritra ny andro voalohany androany dia nahavoangona vola mitentina 7,3 sy 7,7 tapitrisa ariary ny vato raha ny fampafantarana nataon'izy ireo io arivo io. Na fitaovana fanorenana trano toy ny fanitso ny fantsika ny rehetrarehetra izay mety hanorenana dia raisina entanandroa. IPPN ihany koa indrindra satria mila sakafo ny olona ireo fitaovana ilaina amin'ny atananazy raisina tanandroa daholo zany tompoklasy tompobavy ary raisina tanora fitolona ireto atanana ny fahatongavana izany ary raha ataontsika amin'ny teny vahiny hoe garanti fa tena tonga araky ny tokony ho izy any amin'ireo izay mila azy ny fanampiana izay hoentsika rehetrarehetra dia indreto izay gona ny fanometanana amin'izany tompoklasy tompobavy ho anareo izay mandalo hoe nivelany amin'ireny ho anareo any alavidavitra ka mare atony koa afaka aminatony ety daholo sika rehetrarehetra aza misalasala e tongavy ety aminay ety anao seho antsika fa malagasy iray tsika malagasy iray malagasy mahay miray ina malagasy mahay mandresana zany atao hoe fantrana zany inona tena atao hoe Ankoatra ireo dia misy ny laharana amin'ny mobile money ahafahana mandrotraka izay fohy amin'ny anaran'ny PRRM ka tsy andoavana sara ny vola alefa amin'izany. Faolona 220 nahitana zaza-amam-behivavy no niezaka nialoka tanaty conteneur nandritra ny fandalovany rivodoza Gizany mbola nitohy hatramin'ny androany ny fanavotan'ireo olona taraiky tao anatin'ilay conteneur ka misy sivy ireo afitra somatsara. Tafakatra 730 hatreto ireo olona namony ainy vokatry ny rivodoza Gizany ary mananika ny enalina sy ireo hetsy ireo traboina amin'izao fotoana izao raha nitatitra avy amin'ny BNGRC. Mitantara ny zavatra ny ihany koa sy ireo olona avitra nandritra ity loza ity Narcisse Karazavy mbola afatsara. Sivy tamin'ireo olona 220 nialoka tanaty conteneur no avitra. Conteneur izay nahitana faty olona ampolony nandritra ny fandalovan'ny rivodoza Gizany tao Tomasina nitohy hatramin'ny maraina teo ny fampiakarana ny nofo mangatsiakan'ireo olona nonina tao anaty conteneur maty no ity rivodoza ity ponina tao amin'ny fokotany Ambotandro Toamasina faharoa mitantara ny zava-nisy ny iray tamin'ireo olona avitra. Fa zay tao an'ilay conteneur nisy ampiasa dia avy eo izay nandeha mantsy ny rivotra iny nandeha zay nanana trano kely trano taolo zay teo anilany teo dia izy ilay bandy sasany hoe tsy avitra nareo raha ao anatin'io trano taolo fa mifondrata anaty conteneur dia mifindra tao amin'izay zay rehetrarehetra satria roa zay nanambady tao zay stira misehako ity dia nisy anankiray moa maty niaraka tamin'izany dia niara-mifindra tao daholo zay dia noho ny rehefa kelikely iny dia mitsoka ilay rivotra dia ohatry ny miainga kely zay ilay conteneur dia zay mbola tsy taitra hoe maka plasy zany ilay conteneur dia nitsoka fandroa andray dia tena zay zay tena mahazo plasy tsara dia iny amin'izay fa afaka kelikely iny amin'izay ohatry ny mitsoka mafy amin'izay ny rivotra tsisy tadidiko tsony fa zao fotsiny anay rehefa sendra matory dia ohatry ny hoe hitako ohatry ny hoe ilo ilay ataon'ilay conteneur miodikodina manao ohatry n'izao fa tsisy tadidiko tsony avy eo raha tsy zay efa tao anaty rano indray nanavitra an'ireo bandy sasany ireo fa ny sasany no tsy avitra tsony satria tsy hitanay hoe zay ary mieritreritra hoe zay ary tao anaty conteneur aloha ny resaka hoe lasa avitra zany ny zalahy dia tsy niantsolona nanavitra antsika dia izay amin'izay zay azavo nanavitra ny tiramosehako ity satria za teo ambonin'le garaba misy lamba no mipetraka dia izay avao nanavitra ny tiramosehako ity moa izy mbola nitsapatsapany taraiky hoe veriny faletika tao anaty rano dia nitsapatsapany taraiky izy dia aveo dia nistomoko niakatra anakeny any sisa andro alina tamin'iny alina miny alina. Misy 220 ireo olona tao anaty conteneur piasa mila ravinahitra ny Tomasina ny akamaroan'izy ireo ary nandritra ny alina tontolo ireo olona ireo no taraiky tao anatin'ny conteneur io raha ny fanazavana trano. Tao aloha zay ela ihany zay nitao satria ny olona moa mbola nieritreritra nitady ny conteneur tany ambadika tany tsy hita ilay conteneur tato rehefa aleny janjana ilay rivo dia nitady ny tany fa tsisy nieritreritra hoe lasa ny anaty rano ny conteneur dia mbola nitady tany ivelany tany dia avy amin'izay kelikely iny tsy haiko tamin'ny telo teo zay nisy nanavitra tao satria tamin'ny roa maraina ondro zareo sa tamin'ny ray sasany nakaty ambaty vita ty amin'ny polisy nambaty vita ty
dia avy eo dia kelikely izy dia miverina vandro zareo zay vao nanavitra anay tao anaty cotonnaire satria ny polisy mbola tsy miaraka andry zareo nakany fa tonga dia hoe zay avitra le olona velona fotsiny aloha ny atao dia zay vao nanavitra anay tao anaty cotonnaire sy zay ny avitra tao fa ndray rehefa tery avela no hita fa zay valo zany zay ny tena tao anaty cotonnaire navoaka tanteraka tao le ray ohatrany hoe mbola natsiarisaina izy le nitotona voalohany iny ny cotonnaire dia nanavotraina voalohany izy everiny fa ny olona rehetra zany ohatrany hoe mbola toratorona daholo le rehetrarehetra dia iny isy nanavotraina satria zay nysotomy ray andao hivoaka tsisy natsiary tehany dia lasa izy tafakatraina amin'ny telopolo hatreton'ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza gezani ka niroa amin'ny telopolo tao Tomasiny niroa tany Ambatondrazaka ray tany Anjozorobe iray hafa tany Brigaville araka ny tatitra vonjomaika navoaka ny BNGRC androany faritra 5 dia Antsinanana Analamanga Analanjorofo Alaotramangoro Itasy Itsinjarana distrika 7 no tena lasibatra akoatra ireo namony ainy dia olona enina no tsy hita popoka 770 naratra mafy 227 hetsy avy amina tokantrano hotelo amin'ny 507 alina no traboina olona 227 tsy maintsy nafindra toerana arivo sy iray alina mahery koa ireo trano diborano aratoka 27 sy iray alina no rava tanteraka trano fianarana 500 mahery koa no simba toerana 770 no andraisana ireo trabona manerana ireo distrika 7 lasibatra ireo makasika ny toetry ny andro mila mailo amin'ny mety ho fiakaran'ny renirano ny faritra Analanjorofo Antsinanana Alaotramangoro Sofia Aboeny Betsiboka Melaka Remenabe araka ny fampilazana navoaka ny foibe famantarana ny toetry ny andro na dia efa nivoaka any amin'ny lakan-drano Mozambika aza ny rivodoza gezani dia tombanana ho betsaka kokoa hatrany ny rano atao anatin'ny 420 ora ho avy amin'ireo asadrika ao anatin'ny faritra Analanjorofo Antsinanana Alaotramangoro Sofia Aboeny Betsiboka Melaka Remenabe manakery ny fampitandremana amin'ny loko mena amin'ny mety ho fiakaran'ny rano ho an'ireo mponina manamorona ny renirano ny Betsiboka Mahavavy Sud Onimbe Maningory Ivondry Rianila Manambao Ranobe Manambolo Sambao Soanina fampitandremana amin'ny loko maitso kosa amin'ny mety ho fiakaran'ny rano ho an'ireo mponina manamorona ny renirano ny Mahajamba foana kosa ny fampitandremana amin'ny mety ho fiakaran'ny rano ho an'ireo mponina manamorona ny renirano ny Tsiribina afa mila mailo hatrany amin'ny fampiasana rano lafim-baovao hafa kosa indray maika ny fifanantonana eo amin'ireo mpanao politika andrafetana tondrozotra entina mamaritra ny fitondrana tena petraka eto Madagasikara hoy ny RMDM androany efa nisy ny tondrozotra narafitra ity vovonana ity tsy miala lavitra amin'ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika sasantsasany ka mety azo raisina ho sosokevitra ny RMDM raha ny fanehoan-kevitry Pasteur Edouard tsara mety eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sary sy rindran-tsary ny Bolava tsara Atrinela no fananaovana RMDM antsony amin'ny tokony ametrahana fifanarahana politika mazava sy ombonana ho vahaolana manoloana ny krizy misy eto amin'ny firenena no tsy ahivin'izy ireo fa nisy boky manokana mirakitra ny tondrozotra sy tolokevitra mikasika izany fifanarahana politika izany navoaka ny RMDM fototra iorenany fifampidiniana sy ny fandrindrana ao amin'ireo hery politika samihafa eto amin'ny firenena io tondrozotra io tsy mifanalavitra tamin'ny fanehoan-kevitra ny mpanao politika hafa ity drafitra ity raha ny fanazavana maneho izany fa misy ny marimaritra iraisana azo jerena hoy Pasteur Edouard Tsaramay voisinay hatrany amolohany ary mbola voisinay ankehitriny fa firenena iarahamanana Madagasikara ka samy miaraka mijery ny mety ho vahaolana hoentitsika manavitra an'ity firenena ity isika rehetra ny RMDM dia efa ela no niteny efa ela no nilaza efa ela no nanambara fa ilaina ny fanaovana accord politique izany no namoahany RMDM ilay taratasy mazava boky anankiray mihitsy ary ho taridalana na tondrozotra na feuille de route hivoahantsika amin'izao crise politique nisy eto amin'ity firenena zao
tokony apetraka faran'izay ainga ny fifanarahana politika io ialana amin'ny fisafotofotoana sy adevitra tsy misy farany momba ny interim sy ny tetezamita ho ihany ny fanamafisana ny tsy fisian'ny fifanarahana mazava ny mahatonga ny fifandirana sy ny resabe mikasika ny mety ho tetezamita izay mety ampiditra ny firenena ao anatin'ny krizy lalindalina kokoa tanjona arak'izany ny azahoana marimaritra iraisana ho tombotsoan'ny firenena manontolo afa-tsy ho an'ny vondrona na antoko politika fotsiny ihany. Hialana amin'ilay atao hoe interim aleo mametraka tondrozotra mazava atsika akô politika mazava hitatanana ny firenena mba tsy siny resaka interim intsony fa mba firenena manana ny fahaleovatena sy fiandrianany Madagasikara. Ka ho an'ireo mpanao politika namana izay manana ny mety fomba fijery dia ndao tsika hipetraka ambony latabatra miaraka amin'ny mpitondra fanjakana ametraka lamina ara-politiky hoentitsika mamahany olana eto amin'ny firenena. Io ny communauté internationale efa miteny atsika fa hoe ilaina ny manao tondrozotra ny rehetra ny ray aman-dreny maro samihafa eto amin'ity firenena ity miteny fa ilaina ny manao tondrozotra tsy isika mpanao politika indray no hosakana amin'ny fanatanterahana zany ka ndao ifanometanana isika. Ankoatra izay nanao antso amin'ny fitondram-panjakana ny RMDM ny amin'ny tokony hanokanana andro iray isaonana ho an'ireo namony ainy vokatry ny rivo-doza fa eo indrindra ihany koa ny tokony hanaovana téléthon ho an'ireo trabona tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Gézani nitondra ny teny fampaherezana ho an'ny arambona moa ny RMDM. Pejiny sosialy kosa indray mampitondra faisana ary fosotra tsisy ny fampandrosoana any amin'ny faritra sy eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny resaka kolikoly sy ny fanamparam-pahefana ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny fomba fiasana ny eviny fitsarana. Lasibatra roa avy any Diego sy Antanambaobe Mananara no tonga eto Antananarivo amin'izao mangataka ny ona amin'ireo tompona andraikitra maefa azo hitarenana sy afaka maniolana. Manamafy kosa ankilany fiarahamoniny pirenena vivato fa tsy miaraka mihitsy ny fitandrona ny filaminana sy ny politika ka nandrosoana izy ireo asosokevitra fanatsarany fanadiadiana eo amin'ny sariny Mateo Princy. Raha mbola manana 10 taona iseharany ao anivon'ny zandarmaria am-pirenena ity raim-pianakaviana ity dia nangataka fisotrondro noho ny mialoha na ny retraite anticipée manoloana ny zava-misy ainana any amin'ny faritra Antanambaobe Mananara izay mahavakivaava ny rehetra. Tsy azo andrandrana intsony ny rafim-panjakana misahana ny zandarmaria sy ny fitsarana ho izy ka anaovany antso sy fitarainana. Marobe ireo fanadiadiana very anjavony tsy misy tiony intsony hatramin'izao. Nentiny niakatra teto Antananarivo avokoa ireo aseho amin'ireo tompona andraikitra maefa ny adota taratasy mirakitra izany. Fitakena zona tamin'izao mbola niasa zay nangatako efa ombieny ao piasy jiaby maro ny fagnadihadiana tsy hitanao ny vokatra hatraiza ohatra famolana anjaza za zao nakizegny namositra olona olana zaza avokofokonao mandeha maro antsehatra Mananara Feneri-Veste volako fola ninao nefa ny ankety tsy faragnanao nefa tatao fara fantatra fa hoe fantatra zala mavety fa reto ny responsable tamin'izany reto ny responsabilité civile et pénale tamin'izany andro zany misy fahafatesan'olona mahatsiravina tao bureau gendarme tamin'ny 18 tamin'ny 21 avril 2018 olo folo ny maty hatreza anketiny regny na ny fitsarana amin'ny gendarme tsy hay mihitsy ny lazana azy. Ankoatra ny fisiny manambony nahitra ambony, misy solombavam-bahoaka manao fomba mamoitra ihany koa ny toerana raha ny fitarainana kanefa mialokaloka ambadiky ny immunité. Tokony hitondrana fanazavana ho izy ny makasika ireo olona tokony sitraka izany. Aza velonay hatreza ty immunité parlementaire ty. Immunité parlementaire ny fahafantarany azy amin'ny session ordinaire, session extraordinaire, agnatin'ny ray taona ndraiky 60 jours fitambarana. Fa io mandavan-taona tsy azo enjegny tsy azo atao ino en misy acte de vente. Tany 8 mètres sur 16 atao 300 millions atao 300 satria olo député miboaka didy mpitsarana amakeripisa olo atokisana olo zay koa au final le zavatra halatra kindy amboamboarigny agny mamoaka didy ny fitsarana mikondane zao hoe efa 100 millions ty fa anao nagnano faute omegny immunité dolo ny vadiny omegny immunité ny zanany omegny immunité mandavan-taona fa tsy mandritra ny session ordinaire sy extraordinaire ino ray s'est passé avafara tsy zavatra ndraindray intsony ty. Hita ny fanovana eto amin'ny firenena ankehitriny taorian'ny tolombahoaka. Mila miova manaraka izany ihany koa ny rafi-pitsarana ho ny mponina avy Diego tonga eto Antananarivo amin'izao izay mitondra ny fitarainany. Lasa mampiady ny samy olona indray mantsy ho izy ny fomba fitsarana any an-toerana. Dossier zao nahitana soritra ny corruption, faux usage de faux, nanao acte de décès sambihafa taona ray amin'ny olona anankiray rehefa nitory za tany amin'ny Bianco
voasambotra le olona après a migadra navarina anahy nefa après quelque 2-3-4 mois efa mivoaka hony le olona nefa voafaritra tsara hita fa tena zavatra diso lehibe ny falsification de dossier nataonjareo de misy faharoa koa mitaolambalony reniko zay nalainy ty olona ty tany amin'ny antala ho an'ny farafangana tsy nampilaza aminazy anany taty aoriana motra nanao fanadiadiana za fantako le olona nitory tany amin'ny tribunal noentina any amin'ny gendarmerie navarina depuis mois d'août 2025 le fitoriana de ozy ny gendarme tamin'izay fotoana zay hoe avelao fa ho isy anatitra izy nefa le olona fa nitsoka mila miverina amin'loany ny sika raha tianao fitantanana republikanina marina ho ny firaisamon'nym-pirenena vivato manoloana fitsiko ny mpitandro ny filaminana any amin'ny faritra tsy iray lalana mihitsy ny fanaovana politika sy ny fitandrona ny filaminana ho izy ka hitondran'izy ireo sosikefitra fanatsarana sy ray lalana misy fanaovana politika sy ny fitandrona ny filamina ka tokony anana fahasahina sika raha ohatra ka mbola hoe miteraka resabe moa hoe asina ve ny gendarme sampoanana zay sy resaka ny zany fa oana ny fanatsarana ny tontolo ny gendarmerie-pirenena ny firafitra ny gendarmerie-pirenena zany tokony any amina ministera ohatra ny any France any sy misy an'izany ministre ny gendarme zany na ministre ny polisy ao anatin'ny ministera ny intérieur ireny de am'izay mba mipetraka ny unité de commandement ny nivona district sy faritra any zay ny civil no fehen'ny tafy no mibaiko an'ireny mpitandro ny filamina zay ny ohatra ny hoe préfet de police zao no mibaiko ny rehefa manao esika miditra ny akansy izy fa tsy miaramila no ifampibaiko rehefa hanovany atao mety ny sy mety de hovaina tanteraka ny rafitra any amin'ny tsaratsara kokoa mba hampandroso ny firenena fa rehefa fiesika mpitandro ny filaminana io tokony hahatonga sainany rehetra zany tokony ahoana ny sisina corporatisme mitaky fahasahina ny fanovana ialana amin'ny fanaroro tampahifana ka mitrahana ny tena tantandalana ho ny faneho-kevitra fanovana no takiany zava-misy mengeny fotony fa tsy fanavaozana Vavao ny sosialy izay ihany tsy manaiky ny andro-danana ny toeram-ponenany anatanterana tetika sarokady ireo mponina ny Akazomanga raha ny fitarenana nataon'izy ireo androany tsy voahaja intsony ny zon'olombelona amin'ny ity raray ity hoy ny fanamafisana ka naovan'izy ireo antso mivantana amin'ny mpitondra ankehitriny tsy mandany fampandrosoana ny mponina saingy tsy azo ekena kosa ny tranga tahaka izao izay iantraika mivantana amin'ny fiainam-pianakaviana 10 mahery fanadihadiana tokatrano valombe-fapolosy efajato misy olona valopolosy eninjato sy arivo no voakasiky ny tetika asa rokady ouest eny Akazomanga Atsimo ka hiara ny fandrodanana trano anatanterana izany tetika asa izany toetraka hafa no tokony anaovana ity tetika asa ity tany amboalohany saingy io nafindro eo Akazomanga io izay miteraka ayay ho an'ireo mponina noho ny tsy fisiny antony mazava manay mafy araka izany izy ireo fa ho tapaka fivelomana manoloan'izao tsy voahaja intsony ihany koa ny zon'olombelona manoloana ity raray ity ka hiantsona izy ireo vonjy amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo izay nanamafy ara-dalàna ny mahazo ireo ny tany izay zany hoe aiza ho aiza amin'izay le hoe zon'olombelona hoe tsany efa mijoro hoe orabaina tsy mandalo le tetika azy zahay tompo fa aleo mba andeha amin'ny ara-dalàna hoe efa misy projet taloha mbola 2020 no hitana ihany ny plan mbola ao andefanao ny traçage le izy nefa ny ankehitriny le izy aty amin'ny tanàna tsisy na anankiray resaka pike hoe borna en béton atsam'izay ty tanàna ty efa anjato taonany ka zay no hoe mampalahelo anay tompo mois de mars zareo nidina voalohany taria zay tsy concerné izahay fa volana jolay zay zareo vo taty aminay de teo amin'izay volana jolay 2025 zay zareo nanomboka an'izay resaka teny manjatso izay hoe lasa ty aminareo mitetika asa zahay raha am'izao na niasa atao sy niasa fivelomana raha mivoaka ara-dalàna tokony tanàna hoe miorina eto ary presque tsara mareny hoe presque fianakaviana ny ankabeazana taty aoriana vo hoe olona ivelany hoe mivarotra ohatr'izany zay vo hoe olona ivelany ny volana aprily 2024 lasa teo no hoe efa nahazo ny fampilazana ireo mponina fa tsy afaka ny manavao na manatsara ny trano fonenana intsony no ny fandrodanana tao
tsy nisy vokany anefa ny fandavana nataon'ireo mponina tamin'izany ka namafisan'izy ireo niantso ho an'ny mpitondra fanjakana ankoatra manainy amin'ny tsisy ny famerenana ny volan'izy ireo tamin'ny vidin'ny trano sy tangy nambara fa horavana ihany koa ny mponina raha orasanatry horavana ve tompoko dia mino zareo fa reo olona hozaraina aindamin'izy endreo zay mbola tsy fantatra hoe hovoaindamin'izy ve averina trano oatra zao ary ny olona mipetraka eto tompoko efa mpandovaka zany hoe nisy ray aman-dreny tao tsy jiravitra mba hanamorana ny adi-piainana ho an'ny taranany eo tena trano izy nanampanana izy tsy efa felaka tamaina ve zany andrasana ny toy ny tiraray ity fa mitaky ny ampitsarana vonjomaika ny fionambe ny fikambanana fiteva nokasaina tao ny alady 12 febroary 2024 avy zao any Toamasina ireo tanora mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity miantso ho amin'ny fifampidiniana ireo tanora mivondrona eo anivon'ny jeune XYZ malona ny andraikitra no resy ny filohan'ny fikambanana amin'izao fotoana izao fanadiadiana eo amin'ny sariny mbola avatsara atsika eny intsony ny fitantanany filoha nasionaly ny fiteva amperinasa tao arinina lasa azy ho filohan'ny antoko politika iray raha ny fanehoan-kevitra ireo tanora mpikambana rafitra tokana ivondrona ny zanaky vakinakaratra manerana ny Madagasikara sy any ivelan'ny fiteva izay tsy manao politika raha ny fanazavana nomena izy ireo ary tsy voatery hitovy firehana politika ny zanaky vakinakaratra rehetra ka tsy tokony famatotra amin'ny fitariana antoko politika ny fitariana fikambanana no tsindrin'izy ireo fa mety hanohitona ny firaisankina sy ny tanjona na otratrarina ny fisian'ny fifamantorana mivantana amin'ny antoko politika noho izany manao antso amin'ireo ray aman-dreny olobe olombotendry ary olombofidy rehetra avy amin'ny faritra vakinakaratra izy ireo mba hifanantona sy hifandinika lalina momba io trango io ka tanjona ny amerenana amin'ny laoniny ny firaisankina sy ny fahaleovan'ny tena ny fiteva mangataka izahay anatsarana ny hetsika nasionaly rehetra ao anatin'izany ny fionambe fiteva izay kasaina atao ny alahady 12 febroary 2024 azo zao any Toamasina marianay fa ny fitarian'ny filohana antoko politika ny fikambanana iray dia manitsaka tanteraka ny mahafikambanana ny fikambanana izay feheziny diditsy volana laharana 70 tamin'ny 3 oktobra 1700 niantso ny zanaky vakinakaratra rehetra mba ho sarotiny amin'ny faritra ny avitsika ny safidiny tsy hamaly ity fanehoan-kevitra ny tanora ity moa ny filohan'ny fiteva raha ny resaka antarby ny fanaovana taminy sainga hanokana fotoana manokana iresahana izany ny tena ny ao aoriana kely ao andrasana araka izany ny toy ny raraha maresaka avy any ivelany mitohy hatrany ny datroka sy ny fandefasana drone amin'ny faritra maro ao Ukraine hatrany fonenana iray no olona sibatra ka zaza madinika telo no namony ainy niaraka tamin'ny rainy manoloana izany naneho ny heviny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky fanampanazavana nitrangana fanafihana rosianina indray tao Kharkiv ka voakasika mafy tamin'izany ny fianakaviana iray zazakambana eritaona sy ny anabavin'izy ireo roa taona ary ny iray no indray namony ainy vokatry ny daroka bomba naratra ndray mpianakaviana bevoka sy ny zokiolona iray 770 taona ary nentina tany amin'ny tobim-pahasalamana araka ny vaovao andro vitsy talohan zao no nafindra toerana noho ny ady ity fianakaviana lasibatra ity maro ihany koa no maty ary apolo no naratra tao Donetsk vokatry ny daroka bomba afo araka ny tatitra dia nisy ekipa mpanao gazety amperinasa lasibatry ny drone nandritra ny asany manoloana izany dia naneho hevitra tao amin'ny tambazotra sosialy ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky nilaza fa drone misy 720 no nalefa ny tafika Rosiana nanomboka ny talata hariva ary nambara fa manimba ny ezaka ara diplomatika amaranana ny ady ireo fanafihana Rosiana mifanesy ireo. Ny lehilahy manana volombava lava indrindra eto an-tany sy ilay toerana maina indrindra anaty tany efitra no afakely entina amintsika androany arahoary. Monina ny Kanada isaroan'ny Sing fantatra maneran-tany no ny halavan'ny volombavany ka mahatalanjona. Ny refy 450 metatra ny volombavany tamin'ny fandrefesana farany ka nahazony ny anaram-boninahitra avy tamin'ny Guinness World Record ho lehilahy velona manana volombava lava indrindra. Tamin'ny taona 2024 no refesina voalohany ny volombavan'ny saroanina ka 430 metatra tamin'izany. Tamin'ny taona 2024 nandritra ny fandaharana lo show des records tany Roma Italia dia no refesina indray ny volombavany ka nahatratra 5,700 metatra. Izany hoe lava kokoa noho ny teo aloha. Na dia manomboka fotsy aza ny volombavany amin'izao fotoana izao dia mbola mahasarika sy mahatalanjona ny endriny.
monina ao Kanada saingy teraka tany Inde isaroan'ny Singh. Lasa marika manokana ho an'ny isaroanina ny volombavany sady mitahiry ny faharetany sy ny fahavitriany amin'ny fitandrona azy nandritry ny fotoana maro. Nalaza tamin'ireo ainao manjery sy ireo fandaharana maro maneran-tany ny volombavany isaroanina ary manasongadina azy ho iray amin'ireo lehilahy manana volombava lava indrindra teo amin'ny tantara. Any avaratry Chili ao Amerika Atsimo no misy ny tany efitry Atacama. Manana velarana mihoatra ny 100 kilometatra tora-dro ny efitry Atacama. Anisan'ny mahavariana indrindra amin'ny tontolo voajanahary ity toerana ity. Araka ny fikarohana siantifika dia hita fa tsy nilatsahanorana nandritra ny 700 hatramin'ny 500 taona tao amin'ity tany efitry ity. Sokajiana ho toerana maina indrindra eto tany izany. Antony maro no mahatonga izany. Voalohany, voasakan'ny tendrombohitry andesiny rahona mitondra orana avy any amin'ny faritry Amazonia. Faharoa, misy rivotra mangatsiaka avy any amin'ny ranomasimbe Pasifika izay manakana ny fiforonan'ny orana. Vokatra izany dia rivotra maina no manjaka ao amin'ilay faritra mandritra ny taona maro. Na dia eo aza izany fahamainana lalina izany dia mbola misy karazana zavamaniry afaka miaina ao. Mahavariana fa ampiasain'ny mpikaroka sy ny nazaha koa ity tany efitry ity hanaovana fitsapana ara-tsiansa mitovy amin'ny tontolo mety hisy any amin'ny planeta Mars. Tapitra ny fampalalamba tonga lasy tongavavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.